Iverenantsika kosa ny lafiny ara-politika raha ampitso ho dia isy ny fivoriana izay iarahan'ny tompon'andraikitra samihafa avy amin'ny androm-panjakana. Ny mahakasika ny fandrindrana ny fiarah-miasa ao anatin'ny fifidianana moa no anisan'ny hojerena ao anatin'izany raha araka ny nambaran'ny minisitra Manantsoa Victor. Fifidianana filoham-pirenena mirindra rekeny rehetra no fanamby apetraky ny ministera misana amin'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Entina handrindrana ny fomba fiasan'ny androm-panjakana mandritra ny fotoam-pifidianana dia isy ny fivoriana iarahan'ny tompon'andraikitra ny androm-panjakana samihafa raha posy 5 septambra. Kanon'izany andeha nanapa-kevitra zany izahay miantso an'ireo androm-panjakana rehetra izay manana andraikitra amin'ny izany raha ampiso mba hisery miaraka mahandrindra miaraka an'izany zavatra rehetra hatao zany mino zahay fa hoe tonga daholo moa ny institution ary mivokatra izay dia filaminana ny eto amintsika satria izany no atao hoe tombosoa ambony ny firenentsika. Mikasika ny mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana miatrika famirim-bahoaka mandritra ny fampielezan-kevitra dia nilaza ministra Manantsoa Victor fa misy ny didim-panjakana manokana izay navoaka. Misy alohany ny voalasany institution izay hoe sy afaka manao ary sy afaka manaraka ny kampagne mihitsy. Fa ny eo anivon'ny gouvernemanta kosa andeha fantasika fa hoe izay gouvernemanta iraisan'ny firenena izy io gouvernement d'union nationale zany hoe avy amin'ireo entité politique raika amby folo moa nanao soni ny feuille de route izy ireo ny ankamaroan'ireo entité politique izay nanao soni ny feuille de route dia nandasaka avokoa ho candidat président ny république. Raha iverenana momba ny fivoriana izay tanterahana rapiso dia anisany handray anjara ny fivoriana ny androm-panjakana samihafa, anisan'izany ny CENIT, ministera samihafa, CSC, ny FFM, CES ary ny HCC.